Tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana mahomby atolotray avy ato amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin. Izara roa lehibe ny fandaharantsika ao amin'ny anio ka ny tapany voalohany no anarantsika ny fanadihadiana kasika ny ako ny fahatongavan'ny talelefitry ny FIDA teto Madagasikara. Ny tapany faharoa kosa no anarantsika ireo vaovao rehetra tsara ho fantatra mahakasika ny fambolena, fiompiana ary ny Juin. Tsy ampiandrasina ela intsony ianao ary fa ndao arantsika vetrany izany. Tonga soa teto Madagasikara ary notsenainy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin Ranarivelo Lucien Tenivato ny talelefitry ny FIDA Fonds international de développement agricole Andriamatoa Donald Brown niaraka tamin'ny taleparitry ny FIDA Ramatoa Sara Mbango Bolny ny rojona lasa teo. Ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho fampandrosoana ny famokarana moa dia mpiara-mimbonantoka miara-misala akaiky amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin ho fampiroboroboana ny sehampamokarana efa 70 taona lasa izay. Tanjona ny anatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha-mpamokatra ary ampianana ny tany fantrana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny IEM izay napetraka ny filoha Andry Rajoelina. Mamaritra ihany koa amin'ny velorano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo ary indrindra ny fampivoarana ny famokarana moderna eto Madagasikara. Ho fankalazana izany fiara-miasa izany indrindra ny antondin'ny talelefitry ny FIDA teto Madagasikara. Nisy arak'izany ny fiaonany tamin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Nisy ihany koa ny fiaonany tamin'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernementa Tsay Christian. Ny rosy tamin'ny fitsidihana ny zava-bitan'ireo tetikasa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin izay vatsiny ny FIDA vola ireo. Tany amin'ny faritra Androsy Anosy ny 3 sy 4 Jona lasa teo. Ny 5 Jona sy 24 kosa teo amin'ny faritra Analamanga. Izany dia ho fijerena sy fandrefesana ny zava-bita ka ahafana mitondra fanatsarana eo amin'ny fomba fiasa hoy ny filoha lefitry ny FIDA. Ho an'ny teo Analamanga dia nisy ny fiaonana sy fifanakaloza-kevitra tamin'ireo mpisitraka ny tetikasa. Nambaran'izy ireo tamin'izany ny tosika sotoana nentin'ny tetikasa ary ny fetrakan'izany teo amin'ny sehatra ny fandraharana ara-pamokarana izay ataony. Nisy ihany koa ny fijerena ny atelier de sécherie an'ny coopérative Tsinjo izay misehatra ny lalam-piariana vaonatsindrana nahazo toana tamin'ny fandaharan'asa prospéré tao amin'ny fokotany Andrano Velona. Nojerena ihany koa ny toerana fiompiana akoho gasy fakana nofo tamin'ireo tanora nahazo fiofanana tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa forma prod izay lasa mpampiofana ihany koa izy ireo ankehitriny. Nandritra izany ihany koa dia nijery ny ivon-toeram-piofanana Kafipa Andranovaky tany Mahitsy. Nofaranana tamin'ny fankalazana ny 70 taonan'ny fiara-miasa teo amin'ny FIDA sy Madagasikara ny fotoana nandalovan'ny filoha lefitry ny FIDA teto Madagasikara izay natao teny amin'ny Ibisa Korondrano ny 9 Jona 2024 lasa teo. Nandritra izany no nilazana ny tantaran'ny fiara-miasa izay natomboka ny taona 1977. Nambara ihany koa ny dingana rehetra ny lalovana sy ny fahombiazan'ny fiara-miasa. Fantatra fa mitetina hatrany amin'ny 3,700 tapitrisa dolara ny vola nampiasaina na matsina n'ireo tetikasa misa 40 ka tokantrano mahery ny 904 sy iray alina sy iray tapitrisa no nahazo tombontsoa tamin'izany. Marina fa tetikasa misa 5 amin'izao fotoana izao no miara-miasa amin'ny FIDA dia i AD2M, Forma Prod, Prospéré, Aropa ary Defi. Efa miroso amin'ny fampivoarana ny famokarana moderna tokoa i Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa izay vatsiny ny FIDA vola ireo. Ka tratra ny tanjona hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin izay nisolitena ny minisitra tamin'ny fankalazana an'izay fa 70 taona ny fiara-miasa teo amin'ny FIDA sy i Madagasikara izay. Nafinahitra aloha fiara-miasa betsaka ny tetikasa ny arahana miasa taminy ary betsaka moa ny vokatra efa azo deposité 300 millions de dollars io zany vola ary ny olona eo amin'ny 1 million 108 mille eo zany misitraka n'io zavatra. Tanjona napetraka moa zany izany fahitako azy
miara-miasa tsika rehetra. Ny paky mivantana tamin'ireo tantsaha teny fotony ny toana nentin'ireo tetikasa maro izay vatsiny ny fidavola ireo. Maro ny toana azony toy ny fampiofanana, fanamafisana fahaiza-manao, fampitaovana, fahazoana masomboly, fitadiavana lalam-barotra sy ny sisa maro. Tombontsoa lehibe ho an'ny mpisitraka izany toana azony izany na ahafahany nanatsara ny fidiram-bolany sy ny fari-piainany ary ny rosony tamin'ny matianina bebe kokoa teo amin'ny fandraharana ara-pamokarana. Ny FIDA zegny nanohana nanomboka tamin'ny 2007 jusqu'à zao. Ny fiofanana fambolena des coopératives et organisations paysannes maro samihafa. Fiompina koa tafarany nazahoana formation dia velogny soamantsara ny akoho misy antom-pivelomagna ny ankizy sy ny mpampianatra ilay ankizy. Maro be ny zavatra azonay tamin'ny FIDA. Tamin'ny forma prod indray zay nahazo fiofanana ny ompy akoho dia nampianatra nanao titera na akoho gasy zay nitaiza zaza 320 isa dia efa mpiompy akoho gasy daholo ilay ankizy amin'izao fotoana izao. Ka zay eto dia mankasitraka ny PPRR indrindra fa ny prospere zay nitoto nahafotsy nahandro nahamasaka tamin'izay fivarotana izay dia ary ny forma prod. Mankasitraka koa ho an'ny FIDA sy ny fanjakana malagasy. Mitondra tombontsoa lehibe ho anay zegny ny FIDA nagnatsara ny tokantramonay tsirairay avy sy ny ankohonana fianakaviana maro samihafa. Izay zay mahakasika avy ato amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin. Izara roa fandeha anaraka indray tsika ireo vaovao rehetra tsara ho fantatra teto amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Juin. Tontosa ny fahenina ka hatramin'ny fahavalon'ny volana Jona 2024 tao arivo mamo ny tsena be fanohitra andeha amin'ny fafito izay nokarakarain'ny tetikasa fanohitra itasy bonglava eo ambany fahimin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona. Natao moa ity tsena be ity mba fampivadiana ireo vondro mpamokatra sy mpandraraha ara-barotra ka hampitombo ny fiarikarenan'ireo mpamokatra sy mba hanomezana lanja ireo orinasa madinika. Natao ihany koa mba ho fampivelarana ny orinasa tsy miankina madinika na salatsalana enina ireo fahazo sokajiana ho lehibe koa aza mba hahafahan'izy ireo mampiranty ny vokatra vokariny sy hitadiavana lalam-barotra vaovao sy anatevenana ny efa misy. Nanamafy moa ny talian'ny kabinetra ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona fanezaka rehetra atao amin'ny ministera ankehitriny dia mitodika amin'ny famokarana moderna toy ny fampiakarana ny tambokatra amin'ny alalan'ny teknika vaovao, ny fanomezana fanofanana ireo tantsaha hoentina ho fanatsarana ny kalitao sy ny fenitra takin'izeny. Fa niara-ny ombinantoka tamin'ny fandaharana asa fanohitra tamin'ny fanatotosana ity tsena be ity ihany koa ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria tasy satria manana tombon-dany ireo mpandraraha matianina izay mikambana ao amin'ny antenimiran'ny varotra ary ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana. Natao hanohana azy ireny antoko sy ny antenimiran'ny varotra satria tsy azo atao ambany maso tsy hita fa ny toe-karena no mandroso amin'ny faritra iray na ny firenena iray dia no mifanana ny mpandraraha matanjaka. Tanjona ny ampiditra ireo mpandraraha rehetra amin'ny sehatra ny ara-dalàna amin'ny alalan'ny antenimiran'ny varotra na inona sehatra misy azy. Nambara amin'ny mpandrindra resapahatra ny fanohitra itasy bonglava Randria Miaronjato Jean Olivier fa ity tsena be ity dia natao hampifandray ireo mpisehatra sy ireo mpitantsorika amin'ny tontolo ambanivohitra mba hampiakatra ny lentam-pamokarana izay mbola ambany ary hivoizana ny famokarana mifototra manokana amin'ny mpandraraha hitodika amin'ny fiariana. Fa ny fiarahany ombinantoka amin'ny mpandraraha sy ny mpamokatra no azo heverina fa hampaombo ny tsena anatiny sy ivelany. Ny fanojo indrindra tamin'ny andro nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiahinana pahasalamana ny sakafo ny andro ny zoma 7 Jona izay nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsena be ny ronono ka ny fanjifana ny ronono madio sy ara-pahasalamana no antoky ny fahasalamana ho an'ny rehetra hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono Ranarivelo Lucien nandritry ny lateniny. Araka ilay tanjona lehibe nosoritany filoham-pirenena Andry Rajoelina dia milofo fatratra ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono anao aingana farak'izay azo atao anenjehana ny fahatarana teo amin'ny fampandrosoana io CEP-ariana io.
tanjona ao anatin'ny 5 taona farafahaela ny fanafoanana ny fanafarana ronono amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vokatra eto an-toerana. Vovonana manana tanjona amin'ny ampiroboroboana ny zotra-piariana ronono sy mba ampiakarana ny tany ny fanjifana ronono eto Madagasikara ny MDB efa ho 20 taona katroka izao. Nisy ny fivoarana na dia betsaka aza ny ezaka mbola tokony ho atao ho ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny MDB aingotiana Razafindraimbe. Manamarika ny tsenaben'ny ronono izay atao isan-taona ny dokopon-dronono ny fifankatiavana ka taorian'izay nisy ny lobarendasy namelabelarana ny lohahevitra hoe fampandrosoana ny fandraharana ara-pamokarana ao anatin'ny zotra-piariana ronono izay nanasana an'ireo rehetra liana tamin'izany. Ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena dia fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Io no lohahevitra ny fanentanana nandritra ny tsenaben'ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena andiany faha 1 izay notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-pianaka teto Antananarivo ny faha 3 Mey ka hatramin'ny faha 2 Jona lasa teo. Ny tanjon'ny FEPA tamin'ity tsenabe 7 ity dia ny amporisika ireo sehatra tsy miankina hiara-iasa bebe kokoa amin'ny tantsaha izay misedra amin'ny tontolo ambanivohitra hisiny ny fifamenoana ka hitarika ny fanatsarana sy fanavaozana ary ny fivoarana eo amin'ny tontolon'ny famokarana mba anatratrarana ilay vinan'ny fahavitantena ara-tsakafo. Nandritra ity tsenabe ity dia nisy ny lohabarendasy izay nokarakarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ka tena nahaliana tokoa ireo mpanatrika izany. Anisan'ny lohahevitra novelabelarana tamin'ny izany ihany koa ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro sy akogasy ary ny tetikasa pedra anoanana ireo tanora maniry asa mpandraharaha matianina. Novelabelarana tao koa ny hoe concept d'agrégation na paikady fampivondronana anampiana ny tantsamba matianina kokoa azy ireo sy ahafahany mamokatra araka ny filan'ny tsena. Naroso tamin'ny mpisehatra koa ireo rafitra famatsim-bola mijoro eo anivon'ny ministera mba anampiana ireo tantsapa mokatra dia ny tahiry ho an'ny fiompiana na FEL Fond de l'élevage sy ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ny famokarana na FDA Fond de développement agricole. Anisany nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana anio 5 Jona 2024 Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono tamin'ny alalan'ny fankalazana ny andron'ny toeram-ponenan'ny hazandrano izay natao tao amin'ny commune ambanivohitra Ambatolampy tsy Mahafotsy district Anambohidratrimo. Ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono dia nanomana hetsika izay iraisan'ny faritra 20 eto Madagasikara izay nampitondraina ny lohahevitra hoe ny andron'ny toeram-ponenan'ny hazandrano. Ka ny teto androany zany tamin'ny faritra Nalamanga dia teto amin'ity farihy Anosilava eto amin'ny commune ambanivohitra ny Ambatolampy tsy Mahafotsy no ivony fankalazana ny ministera teto amin'ny Foibe. Ka ny natao androany zany dia namaritra ny zone de frais na ny toerana natokana ho fanatodizan'ny trondro. Ty bidon ty zany azonao ty zany atofoana tady dia miraikitra amin'ny sisiny ry amin'ny fefry dia rehefa midina zany rano dia midiny ty miakatra na dia mitsingevana ty dia ty koa zany marika amantarana fa tsy azo idirana izy zavatra io satria ty zavatra ty zany dia mavomavo milahatra be dia be amin'io dia tazana foana zany ty nany rehefa nabiany ireo nany nany faritra lasana dia mahita an'ity bidon ty mitsingevana. Manana toetoetrany manokana ty faritra ty izay hoe mafeny fepetra satria ny hazandrano ny trondro karazan'ny trondro izay maromaro mipetraka amin'ity farihy ity dia samy manana izay toetoetrany faritra anatodizany takiny. Zay indray ary no masaka azo natolotra ho asika ho aminy anio manome fotoana nareo mpijery indray afaka ray volana toy izao indray. Veloma tompoko.